Alors, le Saint-Esprit a partagé avec nous en ce 2022, cette année nouvelle, ce sera une année de purification, une année de sanctification, une année de préparation, surtout pour l'Église. Alléluia. À Ésaïe 4, verset 2 jusqu'à 6, je vous invite vraiment à le méditer avec le Saint-Esprit. Dans le verset, le Saint-Esprit nous dit que il va juger, il va détruire, mais en même temps, il va guérir, il va purifier. Et c'est ce peuple qui sera engendré, ce peuple que cette purification, cette destruction, cet jugement va engendrer, ce sera un peuple saint, un peuple vraiment purifié pour Dieu, un peuple qui vraiment ressemble à Christ pour l'arrivée de Jésus. Alors je t'invite vraiment à communier avec le Saint-Esprit et à mettre en œuvre ta foi. Tratrantaona daholo tompoko eny ary nizara amintsika ny fanamasina fa ty 2022 ty dia taona prophétique, taona fitsaran'Andriamanitra, taona fanadiovana ho an'ny surtout ny fiangonan'Andriamanitra. Miomana renao ataovy mafy ny fiainanao miraisa amin'ny fanan'Andriamanitra, amin'izay ianao manana hery hiatrehana an'izay rehetra tonga eo. Halleluja. Isaia 4:4 ka hatramin'ny 5 manazanao hamaky an'io, handinika an'io teny io amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay jugement zay, ao anatin'izay fitsarana fangirifirina zay dia izy fiangonan'Andriamanitra masina hitsangana avy ao anatin'io fiangonana masina sy marina ary miomana tena hoe voahomana ho an'i Jesosy. Miomana renao fa hovidiovan'Andriamanitra ny fiainanao, miomana fa tena hoe na mangirifiry raha tsy mora fa fanamasina ny asa ary tsy maintsy ho velona anao amin'ny Kristy. Halleluja. Galatiana 5:17 manao hoe fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifanompo amin'ny fitiavana. Afaka tsika amin'ny Jesosy tsy andevon'izaniza mihitsy antsika fa afaka tanteraka mihitsy na libre tanteraka mihitsy antsika. Zay liberté zay zany tokony hoentintsika anompo an'Andriamanitra, hoentintsika tena hoe anitry tena ao ambanin'ny tanàn'Andriamanitra, tena hoe hoentintsika zany le liberté anehoana fitiavana, anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Fa tsy hoe andehanantsika araky ny filantsika, araky ny filan'ny nofontsika. Responsabilité atsika no michoisir hanaraka ny fanamasina. Amin'izay tsika amin'izay fotoana zay tsy mandeha araka nofo fa mandeha araka fanan'Andriamanitra. Halleluja. Safidio foana manao safidio foana ho amin'ny manao tsara, safidio foana no mandeha araka fanan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana tsika misafidy mandeha araka fanan'Andriamanitra dia tsy manaraka filanofo. Amin'ny Galatiana 5:5 manao hoe fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hanatanteraka ny filanofo ianareo. Amin'ny fotoana tsika mandeha araka fanamasina dia tsy manatanteraka ny filanofo. Rehefa tsika nefa manatanteraka ny filanofo dia lasa marinina tsika, lasa tsy maheno fanan'Andriamanitra tsika, dia lasa mandeha araka ny nofo foana isan'andro dia déçu tsika any arinany hoe aizary fiainako za kristiana, fiainako anatrehan'Andriamanitra fa maninona ary fiainako no manao an'izao, satria mila tsika maheno fanamasina, mila tsika tena maniry tena ambanin'ny fanamasina, manaiky amin'ny fanamasina zay rehetra teneniny. Halleluja. Dia zay le tiako apita amintsika androany, safidio responsabilité atsika sy anao no misafidy. Toizatsika ao amin'ny Galatiana 5:17 fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Halleluja. Nafahan'i Jesosy tsika mba ho anazy, nafahan'i Jesosy tsika mba hanaiky anazy, afahantsika andeha araka ny fanamasina dia tena hoe efa nombotsika teo amin'ny hazo fijaliana filantsika rehetrarehetra, ny zavatra irintsika rehetrarehetra, ny zavatra hoe ilan'ny nofo rehetrarehetra efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, tsy tokony hiverenana intsony. Amin'izao fotoana zao tokony fanamasina no mangeja atsika, no mameno atsika ary mandidy atsika. Amin'izay fotoana zay tsika vao tena hoe afaka tanteraka, amin'izay fotoana zay tsika mpandresy. Halleluja. Omboy zay rehetra ozy Paoly hoe mboako mafy ny tenako mba ho mangana ozy izy. Halleluja. Misy dikany izy matoa ny teny an'izay, ao anatin'izay ny fandresena, ao anatin'izay ny fitahiana.
amin'ny fotoanantsika manaiky ny filan'ny fanamasina, manaiky manitry tena, manaiky hoetin'ny fanamasina ary manaja manaiky ny fanamasina amin'ny rehetrarehetra mihitsy ao anatin'izay ny fandresena, ao anatin'izay ny fiainana vaovao, ao anatin'izay Andriamanitra ny miasa eo amin'ny fiainantsika, ao anatin'izay tsika no voata ary miaina les promesses n'Andriamanitra. Halleluja. Fa amin'ny fotoanantsika nefa manaiky ny filan'ny nofontsika dia miverina esclavetsika, miverina andevontsika ary ny fiainantsika tsy amin'ilay eritreretinao mihitsy izay vakianao anaty baiboly, tsisy tanteraka amin'ny fiainanao fa maninona satria mety misy an'izay amin'ny fiainanao. Mila tsika manetry tena anatrehan'Andriamanitra, tsy izay tiantsika tsony ny atao fa efa nomboantsika eto amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy ny filan'ny nofontsika, fa filan'ny fanahy zao ny atao, mandeha araka ny fanamasina zao ny atao, ao ny fandresena, ao ny lakile fandresena, ao ny tena hoe herin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao amin'ny fotoanantsika manao an'izay. Mahireza hoe mandeha araka ny fanamasina. Ozy izy Paoly hoe omboako mafy ozy izy ny tenako mba ho mangana, so zaho mitory indray ozy izy no laviny. Misy dikany izy matony teny an'izay matony teny an'izay izy tsy hoe ny tenany, tsy hoe ty vatany ty nomboany mba ho mangana na hoe ho ratraratrano ny vatany tsy any le izy, fa nomboany ny filan'ny nofony. Le filan'ny nofony no nomboany. Filan'ny nofo dia betapeo amin'ny Galatiana toko 5:7-20 manasanao hamaky an'izay. Io ny filan'ny nofo, reo ny filan'ny nofo, reo no nomboana isan'andro combat io. Mandahany io itsika isan'andro, devoir atsika izay, responsabilité atsika ny mandahany io zavatra io isan'andro ary manaiky ny fanan'Andriamanitra ahafahantsika anao sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Dia omboantsika ny tenantsika mba ho mangana isan'andro ahafahantsika andeha araka ny fanamasina. Any le lakile. Ny responsabilité an'Andriamanitra dia nanolotra ny ainy ho antsika. Azonareo? Vitany nataony iny efa vitany nenazy. Responsabilité atsika indray no manaiky an'ilay zanaka, manaiky an' Jesosy, manaiky anazy ho tompo sy mpamorontsika. Responsabilité atsika izay satria tsy afaka forcen'Andriamanitra tsika amin'izay. Responsabilité atsika izay, responsabilité an'Andriamanitra nanome fanan'Andriamanitra fa atsika ahatonga atsika capable hanao ny sitrapony. Halleluja. Dia responsabilité atsika koa nefa no mitady an'ilay fanamasina, no manaiky an'ilay fanamasina, mandray azy ary miaino azy. Responsabilité atsika no mandohalika mitady an'Andriamanitra isan'andro mivavaka, mangataka aminazy. Responsabilité atsika tsirairay avy manokatra amin'ny baiboly. Manokatra amin'ny baiboly inarantsika an'ilay izy dia responsabilité amin'ny fanamasina no manokatra ny sofintsika, manokatra ny masom-panahintsika.